vavaka fiamena, vavaka fiamena. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora Europa. Vavaka fiambenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Rakoto Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahirezana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Sambatra izay volanihaino ahy ka miaro toro mandrakariva eo amavahady ary miandry eo amin'ny lambaravarako. Ny alohan'ny fiambenana amin'ny alina no masoko mba hisainsainako ny teninao. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia, amin'ny fifanana lehibe indray lasina mba malalana ny anao amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faharobe indray tena komiana aminao eto androany a, dia manonona ny fiadanan'ny tompo a ho amin'ny tsirairay avy a amin'ny isa-tokantrano a isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto. Tonga soa ianao a, ary dia tena aminao hoe etsikizasila koa natokavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia mareta hatramin'ny farany. Andao mba hiaritra kely tsika androany adin'indray sasany raha antsika eto a. Dia anjaranao no mijery avy hoe adin'ilay sasany verimaina ve ny adin'ilay sasanao a, sa mba mety nahazahoanao haim-panahy, mety nampiakatra ny finoanao a, mety navelona ny fanantenanao a, mety nitondra fifaliana ho anao ary mety nahandrenesanao tolotsaina na raisanao feo bitsiky ny fanamasina mba nolotsainanao ivoahanao amin'ny olana izay lalovanao io, mety hasitrana ny aretinao. Alleluia, ramino ianao ka dia tonga soa. Dia falibe izay mandray anareo a izay tonga rehetra eto a, na voandroany ianao neto a na efa paketo fa ianao hatramin'izay. Tonga soa arahaba tahiny tompo. Mino anjatrisa aloha andao antsika hivavaka hametraka ny fotoantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra. Andao ampandrotsika ny zokintsika iama hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana. Zokiama, anao ny fitenenana. Misaotra pasterana amin'ny fitenenana tahiny Jesosy pastera menakavy tahiny Jesosy tsika tsirairay avy tonga amin'izao vavaka avy ambena zao iara vavakantsika nomboantsika ny fotoana ry Andriamanitra rainy tsara indrindra ho mivelom-pisaoranao zay tonga amin'izao fotoana zao. Misaotra tompo ny tantananao anay nandritra ny tontolo andro ka indro tompo velatra mpamonjena izay tsirairay avy tonga amin'izao fotoana inona ny fampaherezana avy aminao zao indray. Jesosy malala tsy mendrika izay na dia antsinaranao ary fonanay sy bebany tanatrehanao zany tompo teo nonao vavaka izay teo azavainao ty anatin'ny fonay izay rehetra fampaherezana omenao androany tompo malalo na ny tsodrany na ny teninao na ny amin'ny lalan'ny hera fiderana tompo malalo izay rehetra atao eto Jesosy a. Dia matoky sy mino fa ho tondranao ary ho amasinanao Jesosy malalo ary ho atrehanao. Misy mbaravarana misy mbatan'olona mety misy mbola miazakazaka any Jesosy malalo tsy mbola ho tonga eto dia anao ny anafaingana ny dian'izy ireny ary izay tsirairay avy eto dia aoka izay feotra avy aminao tompo malalo dia ho ampanginanao fa ianao irery any enona eto. Dia ireo lela mpanomponao izay fandimby rehetra eto Jesosy malalo tondra ny teninao ary amela belatra eo ro zara fahatsapana eo ro zara izany amin'ny alalan'ny famotinana tsoratra vavaka amin'ny firenena
dia ianao tompo nanolo-tsainan'ireo izay rehetra manova miteny vahiny tompo malalo manatrefan'izao fotoana izao na arovany connexion na arovany fotoananay rehetra eto tsy azo miteny volo-kitikitiana tompo fa ianao rerianina hiatrika ianao rerianina na zavany zavatra rehetra ataonay eto dia akasika olona maro ary tsy toy ny diran'izy ireo eto ny voan'izy ireo dia voninahitra tolotra eo ianao rerianina tompo malalo halleluia amen. Alleluia mankasitraka indrindranao Zokiama tao anatin'izay vavaka mamy be nentina nanomboana ny fotoana izao. Andriamanitra manakam-pahasoavana mafitianao dia mitombozy tsy asy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Milona ifampiarabantsika dia andalo antsika ary hanonona tsodrano. Ty misy zavatra ataontsika manomboka androany andramana. Ao aminareo mijery live ao Alleluia. Hoanareo izay mijery live ireo dia misy option ahafahanareo miditra amin'ity fandarana ity. Tsy haiko iza mety afaka milaza an'izay. Iza no mahita ka mba afaka manoro ahoana le fidirana manao appel miditra amin'ny eto amin'ny live eto azafady. Misy afaka anankiray manandrana ve? Misy anankiray afaka manandrana ve dia ao antsika no hijery hoe ahoana ny fomba fidirana direct dia amin'izay fotoana izay manomboka androany raha mety izay dia ianareo le hamaky tsodrano dia tonga dia ao mihitsy to dia mipotra ianareo manaova metimety. Alleluia. To dia mipotra mihitsy nareo miara mipotra sary amiko eto mamaky tsodrano. Iza no mazoto amin'izay. Avereny kely tojo azafady avereny kely nataony tojo teo azafady tojo efa nikainiditra teo raha latojo andramo kelikely zavatra nataonao teo raha latojo dia andramantsika. Alleluia. Andramantsika kely iny ataovy kelikely zavatra niklikendraha latojo teo efa hitako teo anao tafitra fa zahako ny tsy nahaklike. Alleluia. Alleluia. Efa nampidiriko dia ndasotro andramana. Alleluia. Mety ve paster? Tena io raha latojo fa sary sisa ny tsy ampy sy Efa vidéo. misy sary ary. Efa misy vidéo. Ohatry mbola tsy hitako ato Nefa ny paster andray tsy hitako fa ny sarika ihany ny hitako. Azoaloha. Ary ny sasany manahoana? Io zao ianao efa hitanay io. Efa io ary ianao Alleluia. Izao ary tompo raha latojo. Ay ary tena mety Ataovy metimety fa io tsika sy ianao io efa mipotra io Alleluia. Asio commentaire kely aloha nareo rehetra ho an'izay efa mahita ny tojo raha latojo zay mahita anareo fa mahita sary zay efa mahita hoy zareo. Na ary amakitsika tarabaina raha latojo tonga soa anitsodrantsika androany raha latojo dia amin'ny salamy fahina ambin'ny folo amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Salamy fahina ambin'ny folo amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Ndao ary amaky teny raha latojo amin'izao fotoana izao menanao fitenenana. Salamy fahina ambin'ny folo amby zato efa hita zany tojo nareo tsy mifankahita fa za mahita tsara. Ay antsika sy paster tsy maintsy hoe vidéo ray ngamba zany eo dia izay tsy mampamety azy. Dako efa mahita amin'ny retourka eto tsy mahita fa ny amin'ny retour efa mahitanao ihany koa. Ndao ary amin'ny retour koa mahita ao ary. Avetsika amin'ny rahalahy reo tsikitsiky kely aloha tsika amin'ny rahalahy reo. Ao ary tsikitsiky kely. Ao ary. Ohatry nampilaritra vetra ny tanontany pobe fa ohatry hoe avaava be ilay zany arahita io. Mba ampianariny ankizy. Taiza no tsindrinao na tonga anao tafiditra otriny io mba hidirany hafa aoriana raha latojo. Misy ohatrany eo amin'ilay faharoa andatsy fa alaiko sary izy atao capture d'écran ngamba dia anana fa eo amin'ilay ambany dia misy ohatrany eo amin'ilay partage dia akaiky ilay partage faharoa ohatra misy olona kely dia misy ohatrany ohatra olona kely anankiroa misy sarina olona kely anankiroa ohatrany hoe mifampandray. Ok. Dia eo ny tsindriana dia avy eo misy hoe envoyer demande
dia vaveo ekemy pastera ilay izy dia tafiditra. Eny ary dor bakeo ary nitsodrano dia izay ny atao raha olona ho anareo izay hiditra ao aoriana dia izay nampianarin-dralatojo izay no atao. Ndao ary menanao fitenenana. Tainy Jesosy dolary tsika rehetra salama fa 900 andininy voalokatra amin'ny fahafito izy teo pastera. Eny tompoko. Ao ary amin'ny anaran'i Jesosy vaketsika ny Soramandry hoe fisaorana nataon'izay saiky maty nefa novonjen'Andriamanitra. Andininy voalohany, izao tian'i Jehova satria efa nandreny feon'ny fifonako izy, satria efa nanongilana ny sofiny tamiko izy, dia iantso raha mbola velona koa. Nihodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana ary nahazo ahy ny fahoriany fiainatsila. Nahita fahoriana sy alahelo aho dia niantso ny anaran'i Jehova hoe aho Jehova mifona aminao fonjeo ny fanaiko. Mamindra fosy marina Jehova. Eny mianitra Andriamantsika, miaro ny kely saina Jehova. Reraka aho dia namonjy ahy izy. Miverena aho amin'ny fitsaranao rehefa naiko, fa Jehova efa nanisy soa ahy. Aleluia, nanisy soa anao. Aleluia, amen. Mankasitraka anina Ralatojo dia tahin'ny tompo ianao dia Andriamanitra manakrepa namaly fitinao dia kompatalina kely tsika amin'ny rahalahy mampamagy any amin'ny Allemagne rehetra, ny Allemand rehetrarehetra any tahin'ny tompo. Tahin'i Jesosy. Zay. Aleluia, mampinaritra kely tsika mba mijery zavatra vaovao kely. Aleluia. Dia tahin'ny tompo i Ralatojo izay nitsodranotsika androany no tena Andriamanitra hoe izaho tian'i Jehova satria efa nandreny feo amin'ny fifonako izy. Ity zany dia fisaorana nataon'izay saika maty izy avy izy efa natsapa hoe saika maty. Amba sy fijoroana vavolombelona manangan-tanana kely izay natsapa izy efa tena saika maty izy fa novonjen'i Jehova. Zao zavatra tiako tenenanao, Andriamanitra tena mamindra fo sy miantra sy mamindra fo amintsika. Aleluia. Aza matahotra ianao fa tsy mamono anao zany Andriamanitra. Rentsika tena tsy mety milamina mihitsy satria efa dia matahotra fahafatesana io foana tsika. Matahotra no faty foana tsika, matahotra mieritreritra zavatra ratsy be foana tsika. Andriamanitra ry havana tsy mikatsaka zavatra ratsy atsika, fa Andriamanitra maty arake Jesosy mba hahavelomanao. Dia izao zavatra tsodraniko aminao androany, miverena amin'ny fitsaharanao. Teneno mihitsy ny tenanao androany. Raha soa saika maty, teneno mihitsy ny tenanao androany hoe miverena amin'izay amin'ny fitsaharanao. Fa Jehova efa nanisy soanao, tsy mamono anao zany Jehova, fa mamonjy anao foana Jehova. Amen. Dia efa lasany ambony any moa ny anarana rehetrarehetra izay niditra. Angamba mety tsy hitako eto daholo intsony fa eme manambotso France, firenena France, Tsiriambaramela France, Kadaka Malala France, Marie Hortensine Koweït, Razana Monique Dubai, Tirira Albenja France, Soameva France, Kekerandrena Solo, Madagascar, Sandola Koweït, Soameva France, Sandola Koweït, Lovlitina France, Sinapostole Madagascar, Limirianandre Malala Allemagne, Lovlitina France, Thierry Berthelot France, Eto'o Melina France, Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite, dia Sinapostole Madagascar, Marina Tena Canada, Mapuna France, Bertsava Koweït, Mantany Marisalina Madagascar, Someva France, Ericarac France, miditra izay zany klikenao izy. Aleluia. Dia efa nampianarin-dralatojo teo ilay klikena. Za moa tsy mitovy ny atsika satria nitoerantsika tsy za mpanao live moa nareo ilay mijery live. Dia ohatrany tsy mitovy ny zavatra mipoitra amin'ny écran antsika fa dia andramo fa mbola ho avy eo ny famakiana tenin'Andriamanitra rehefa avy eo mimakomana zany ny ankoatran-dralatojo hiditra eo anao fa metimety. Aleluia. Fa hiditra eo indray ny hafa avy eo hamaky tenin'Andriamanitra zany dia tonga ampianarana anatin'ny groupe Ralatojo zareo amin'ny groupe ilay sary kely teo Ralatojo fa mety mba isy koa hamaky tenin'Andriamanitra rehefa avy eo mba hipoitra ihany koa. Aleluia. Marie Angela Dubai, Tojo Jesosy manaky Allemagne, Ferinara Koto efa mahita moa, Ferinara Koto France, efa mahita koa ny olona. Aleluia. Efa misy sary. Ranavavy Lina France, efa manambotso France, maso ihany nita, ia lasa ny ngode ilay sary rehefa tena teo.
$100 Koweït, Anguilla Rodriguez, Arabie Saoudite. Mampiona France, Mirandre Malala, Alléluia. Efa mahita nytojo ny Jesosy mandresy Madagasikara. Aperitsy va Koweït, Erikarako France. Anjasika Patitry France. Andriantina Malala, tonga so. Mety androany ngamba zany olona zany vao hitako teto Andriantina Malala. Tonga so Andriantina Malala. Faly be zay mandray anao dia raha mba azonao lazaina kely aiza moa ny toerana misy anao tsika mety mba maneran-tany kely zay dia mba fantatra hoe aiza ny toerana misy anao mba afahanay miarahaba anao ndray koa rehefa tonga eto anao manaraka sy mitadidy anao. Anguilla Andrianasolo France, Tsiri Ambaramela France, Erikarako France. Alléluia. Claude Razaka France, Bersava Koweït, Gilbert Lemonnier, zany hoe zanabavy zaniny io tonga soa daholo. France, saika maty Rasoa, saika maty koa Erika, saika maty koa ranabavy Janine, efa saika maty koa Tsiri Ambaramela, zaka efa saika maty. Misaotra anareo nanangatanana daholo izay efa saika maty. Dia iovakio salamo 76 nitsotrahantsika androany. Alléluia. Miverina amin'ny fitsaranao ry fanahiko. Naveriny zokiamana izy fa tsy hoe fa nanisy soanao. Alléluia. Misy olona roa kely aloha amin'ny partage dia iny klikena. Efa nefako amin'ny groupe zay maharesy izy raha tojo Jesosy mpandresy kony efa saika maty. Hitoko daholo tsika rehetrarehetra misaotra anareo misaotra anareo nanao nijoro vavolombelona. Alléluia. Andriamanitra manakile fahasoavana anie amany fitianareo dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo tahiny Jesosy. Inona ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo inona andao ijoro vavolombelona zika andao metsika voninahitra Andriamanitra. Inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao ny androany ny akaiky indrindra ny androany dia zao misy programa izay tokony tsy ho vita fa no fahasoavan'Andriamanitra dia vita izy rehefa dia tao anatin'ny ora fiasana. Zany hoe nisy zavatra zany nafako tao anatin'ny ora fiasana nanao zavatra tsy maintsy natao programa atao tokantranonay tsy maintsy nivitaina tao anatin'izay dia vita somatsara tsy nisy olana nahazo alalana tamin'ny mpampiasa ho an'Andriamanitra ny voninahitra satria nandamina zavatra ngezabe mihitsy izay. Fa manaraka an'izany tamin'ny sabata ozy nareo tamin'ny sabata ho vita mihitsy ny sabata. Alléluia. Ho vita ny sabata dia 30 minutes atao aorian'ny fahavitany sabata dia nisy fahasoavan'Andriamanitra ngezabe niditra tao amin'ny tokantranonay. Tsara Jesosy, tsara ny tompo. Tamin'ny zany hoe le olona moa zany efa tao tamin'ny nomboka tamin'ny 4 hariva tany dia efa niandry tao amin'ny toerana akaikinay tao. Fa zareo moa mifantatra hoe tsika mitandrina sabata vita ny sabata amin'ny 9 ora sasany. Zay foana fotoanako amin'ny olona matetika manomboka amin'ny 9 ora sasany hariva amin'ny 7 hariva iny rehefa ete ohatry zao mantsy dia lava be ny andro mbola hatramin'ny 12 alina misy masoandro amin'ny 10 sasany alina dia afaka mbola mandray olona dia tena nisy fitahin'Andriamanitra. Vita ihany koa zay ozy nareo dia tsy maintsy nisy dinalehanay mivady tany akaiky androkôdany lahatany. Tena nafinaritra zany dia zany niainga atao tokantrano zay tamin'ny 9 ora alina satria nisy fiarakodianay zany tavela tany akaiky ny Belzika tany satria nisy toerana andehako tany dia verina avy any nitondra fiarakodia fa dia najanona tany io fiarakodia io. Io fiarakodia zany tsy maintsy tokony natao zay natokavany taty nanana herinandro zany tsisy fotoana nafahafinaka an'ilay izy tany mihitsy. Dia nefa ny lahady misy rendez-vous aman'olona momba ny tomobily io dia ahoana zany ny atao dia efa niteneniko ihany olona mbola tsy tratrako ngamba reraka ohatry ny tsy ho tratra dia hoe nanapa-kevitra zay mivady andao alaina dia niarany ainga teto zay tamin'ny sabata tamin'ny 9 alina. Alleluia. Dia nandeha nakany Belzika tsy afaka namangy azoko kodany ilazy satria tena efa ny andro alina rabera teo sady tsy maintsy mainkiverina amin'ny ankizy dia niainga teo zay tamin'ny 9 alina ozy nareo dia tonga tatantrano zay tamin'ny 4 maraina zay mivady. Tena nafinaritra zay dia zay tena sady tsy resy toriny resy tory kely janona kely 30 minutes angamba natory kely satria miverina avy any samy mitondra tôbila zany zay miverina avy any satria naka tôbila ny retany
dia fanaraka eny an-dalana eny ny andro tsara tsisy orana tsisy zavona nafinaritra ny dia amin'ny efatra maraina zay tonga ato an-trano tena nantahiny tompony dianay ho an'Andriamanitra ny voana fitahiny zany a eo anatin'ny adiny firy anao afaka makeny Belzika tamiko ireo dia miverina lalana 700 kilomètres zany no nandalanay 350 aller 350 retour vetivety kely dia tsara ny tompo fa dia mitantan'Andriamanitra ny dia tsisy olona tsisy panina tsisy problème fa tena hoe teo ambany fiain'Andriamanitra dia zany itsoko avombelona aminareo hoe tena mitany fiainantsika Andriamanitra anjaranao indray zao ina nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao a mova ianao afaka hijoro vavolombelona raha afaka hijoro vavolombelona ianao a dia ataovy fa fotoanan'izany zao ary ataovy fa mahasoa anao zany tena mitenareo mihitsy hoe mahasoa antsika ary havana ny mijoro vavolombelona satria atonga an'Andriamanitra n'ina re mbola hietsika indray izy rapitso aleloia mbola hietsika indray izy a anao ny tsaratsara kokoa indray izy rapitso a dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra atolotra re ty raha mahafinaritra be ty zany a dia namarika ny weekend-nay menakavy kely tato tokantrano tena hoe nahatsiarovana souvenir tena nametraka tantara ity iray ty dia mba tiana izaraina aminareo hoe raha io mahatalanjona ny asanao ny ataontsika tiry ty a dia ao anatin'izay nareo manoratra dia vakiko ny témoignage nareo dia hiditra amin'ny toloteny a itsika aorin'izay zay hoentin'ny zoky ajasaka patity aleloia ny nofinaritra dolary a dia tahiny Jesosy.
Alleloia. Tsara ny tompo. Alleloia. Tsara ny tompo mahafinaritra be ny iriny dia natolotrareo. Zao ry havana malala mampanjiny ihany ireny zavatra ataon'Andriamanitra aminao ireny. Tsika ty isan'andro isan'andro dia mibanjina ny fijoroam-belantsika manao jeritodika dia mibanjina ilay nataon'Andriamanitra tamintsika dia teny foana hoe Jehovah mahatalanjona ny asanao e. Tena mahate hibanjina ny soa vitanao teo amin'ny fiainanay. Fanike Jehovah ry mahita antsika mba mijery an'ireny sy mahatsiaro an'ireny sy ahoana hafahafa feo. Ny aloha feo ka ty mety tsara ny retour haiko ny any aminareo. Miletika koa hoe feo any aminareo? Lety aminahy tsy miletika. Zany zao ny feo aty aminahy maheno tsara ihany. Tamin'ilay ilany tsy fantatro. Alleloia. Zao raha maky témoignage ary tsika isaorana anareo sady hoe izoky ame manambotso hoe tahiny tompo sika rehetra misaotra an'Andriamanitra fanatratra zao herinandro vaovao zao indray na dia teo ny olona ny famafao teo amin'ny fiainana dia isaora koa lehibe eto ny tompo fa nitasy ny aronay hatrany Andriamanitra voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Makasitraka ny zoky embe manambotso isika. Halleloia. Ao anareo izy ranabavitsika Soamefa. Tena Jesosy malala fa niditra herinandro vaovao vita soamatsara ny tombonandro nahazo fahasalamana hatrany tsy naheno vaovao ratsy mbola mioanreto sika mianakavy velonana soamatsara. Tsara anao Jehovah ray malala tompon'ny sabata. Halleloia. Amen. Makasitraka andranabavitsy Soamefa. Ho ianginareo dirigazy. Halleloia. Tenena Jesosy nitantana sy nivimbana nandritra ny tontolo andro. Iny tontolo andro iny ary niaro any mianakavy menakavy kely tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra ary mbola velonay nahatratra zao fotoana izao ho azy renany ny voninahitra. Halleloia. Amen. Halleloia. Saotra andravapavy haingony rintsika. Ao izy ranavaberta ny tontolo androko androany misaotra an'Andriamanitra ny lamina nafinaritra feno fiarovana any menakavy kely. Halleloia. Amen. Halleloia. Alleluia. Ahoana izy rahala tojo so rahana Roberta ozy rahala tojo hoe ny tontolo andro rano dia faly be za tonga dia tafiditra live teo ndry namaky jojany teo tsy nampoziko mihitsy le nampisifaliana be azy zany ndry teray Jesosy nomba ny asa mandala rehetra na ianao mipona tena ohatra mbola sangasanganiana falifaly zay mandry na nomba ny asa mandala rehetra dia vita soamatsara daholo nisy programa niova zay tamin'ny asako tena bety nandeha lavitra koa androany dia tonga soamatsara isaorako an' Jesosy
niaro sy nomba ary nanome sakafo sazy ho any amenakavy. Tsara Jesosy, sotra rahatotso, halleloia. Hoy izy ranabavy Lovely hoe direct Jesosy someko voninahitra hatrany Jehovah Andriamanitra tamin'ny fiarovany fitantanany sy fitantanany isorako ny ranomasina fa nifindra kilasy 6e ao any amin'ny collège Antony kely. Alléluia. Amen. Félicitations Antony Alléluia. Izy avy niakatra kilasy. Félicitations daholo ny zanaky ny Akira Dio fa tahiny tompo daholo Alléluia. Afa-panadirana sy miakatra kilasy daholo zay ny tanjony. Félicitations Antony tahiny tompo ranabavy Lovely. Verselina voninahitra n'Andriamanitra fa ataony resy tsapatsika foana fa lehibe izy. Amen. Misaotra ny ranabavy Rozy Minatsika. Hoy izy ranabavy Malinatina isorana Andriamanitra nandamina ny tontolo androko nahazo izay ny ilaina rehetra aho ary salama tsara. Tsara Jesosy. Alléluia. Amen. Misaotra Malinatiana. Miletika koa ve ny fioany aminareo izy ranabavy mampionina. Ranabavynareo moa zany ozy mampionina. Razana Monika Dobay tonga soa. Alléluia. Isorako Andriamanitra fa nafinaritra ny fitantanany tontolo androko androany nomeny zay sahaza rehetra voninahitra ny ho azy. Amen. Mankasitraka andrasana Monika isika. Ona zay zokitody hoe direct Jesosy fa navita didy aho anio ary tonga soeto indray. Amen be. Misaotra ny zokitody. Marina tena kony ohatrany tsy mivoaka le hira fa hafahafa. No nareo rehetra zany tsisy mivoaka le hira. Mety vokatry le appel teo. Hoy izy zoky Charline ny Charline hoe direct Jesosy malala mbola nanome anay ny fahavelomana fahasalamana hery sy tanjaka ary nanome ireo sakafo ary niaro anay tamin'ny loza sy ny lofo rehetra ary nantanteraka ireo asa rehetra natao tamin'ny tontolo andro iny ary mbola nahatratra zao tombavaka izao. Alléluia. Misaotra ny Charline isika. Alléluia. Ozy ranabavy Erika hoe alléluia. Direct Jesosy fa mbola nomeny tombonandro sy hery ary fahasalamana indray nentina niatrika iny tontolo andro iny sady ny lama be ny asa mandraraha rehetra natao. Misaotra azy koa fa tafody somatsara ny zanakay ary nanao pikinika tany amin'ny plazy narovany tamin'ny rasy rehetra. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany. Tsara Jesosy. Le miteny kay mety tsara fa le hira zany tsy nety. Azafady fa tsy zatsy naheno an'le izy tsisy reo tora tamin'iny. Ndry tsenareo tsara zany le hira ampalahelo koa zany. Gilbert Lemonnier ozy ranabavy Janina hoe misaotra n'Andriamanitra fa nomeny tombonandro fahasalamana sakafo androany andro tsara ny tontolo androko ka dia ilaina Jesosy. Amen. Mankasitraka ny ranabavy Janina. Misaotra n'Andriamanitra. Ona zay Zoklina. Alléluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa nafinahitra ny faran'ny herinandronay fa namangy ny fianakaviana nanao sorti kely nahita zavatra mahafinaritra be. Ny androany indray dia isorana azy koa fa nanomboka nanao stage androany ny zanako vavy. Lamina tsara ny asany tany ny anay mianakavy koa tahaka izany fa le riny mpampiasa fa vita somatsara fa vita tsara ny asa izay natao dia paly koa fa mbola tafoana somatsara indray izay ny mianaka. Ilaina Jesosy voninahitra ho azy reriany. Amen. Tsara Jesosy. Zay ary tsy mahita pastera ozy izy ranabavy Mambinitso Makrina. Koa Daniela Belzika. Alléluia. Misaotra Jesosy manao fa mbola nomeny tombonandro fahavelomana sy fahasalamana hatrany izay mianakavy fa tsara ny tompo voninahitra ho azy reriany. Alléluia. Amen. Alléluia. Misaotra koa Daniela. Vous avez la télé Berthelot, journée tranquille, sans souci pour moi, avec le soutien de Jésus. Alléluia, Amen. Merci Thierry. Alléluia. Azaska Patiti. Sotra Jehovah Andriamanitra ny amin'ny tombonandro omenao anay rehetra eto. Misy taratasy karakaraina resaka fananana mila ny procuration ko any an-tanàna vao azo kanefa ilay biro-mpanjakana mila vanina. Mila tsolitra Njoratra famarina zay ka ny hafarany ny lefitra le mpiasa tao na dia tena nila vaniny azy. Izy mihitsy indray aza no nanao malaky azy mahavita ilay taratasy satria mijoro amin'ny fahamarinana ry havana. Amen. Tsara Jesosy. Mankasitraka ranabavy Aja. Alléluia. Hoy izy ranabavy mihaja. Toe ranabavy Aja dia ty ranabavy mihaja. Jesosy mpandresy hoe direct Jesosy nanome hery sy tanjaka ary mbola
ny tany asan'ny tanako misaotra Jesosy nameana ny sakafo zaza ary ny tany menakavy kely voninahitra teo hoan'i Jesosy irery ihany. Amen. Halleluia. Tsara Jesosy. Halleluia. Ie, mankasitraka hozy Antonio ambadika ao iny tahiny Jesosy a. Olo-karan'olo soa tahiny Jesosy a, tonga soa ihany koa ranabavy ran'olo soa Elisabeth avakiko kely ihany aloha ny témoignage une traduction de ranabavy Marina Tiana. La bénédiction d'aujourd'hui se trouve dans le psaume 116 à 7. Le témoignage du pasteur, un programme qui a failli ne pas se réaliser, a finalement pu se faire car il a obtenu l'autorisation de son employeur. 30 minutes après le sabbat, il a reçu une grâce. Lui et son épouse se sont rendus en Belgique et ont obtenu ce dont ils avaient besoin et sont rentrés sains et saufs. Il remercie Dieu pour tout cela. Merci beaucoup. Marina Tiana. Alléluia. Ibrahim Traora. Inona indray natao zany olona eto zany zao mety mizara diana inona. Tahiny tompontsika rehetra. Faly be maheno ny témoignage nareo. Zao anao zao ny ataontsika. Alléluia. Mahita option kely atsina am'le zavatra ato dia afaka jerena daholo ny anaranareo sasasasany aminareo. Ka raha ohatra misy aminareo, amen, misy aminareo no tsika moa zany dia mianatra foana. Ahoana ozy nareo? Eo am-pianarana foana tsika ary tsika tsy kivy mianatra. Dia raha ohatra misy aminareo tsy tafiditra am'le andramo aloha tafiditra am'le appel vidéo teo fa raha ohatra tena sarotra aminareo izy dia miantso amin'ny messenger nareo dia avy eo zako ny miantso anareo avy eto amin'ny écran fa ianareo zany dia potra vidéo manomboka amin'azy zany mpamaky tenin'Andriamanitra sy ny tsodrano dia potra vidéo. Alléluia. Mety aminareo hoe zany losa menatra nareo ndao ary tahiny Jesosy ary to dia ampidirintsika ary ny rahalahintsika hitondratsika amin'ny tenin'Andriamanitra anabavintsika zokiaja sy kapatitsia hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa vonimbonina ary izy nareo koa efa vonina dia nitao ary aoriana torotenina dia amaky tenin'Andriamanitra lavalava isika. Alléluia. Mila olona roa zany amaky tenin'Andriamanitra lavalava rehefa efa mivonina fa andao aloha ary hoeloantsika zokiaja hitondratsika ny tenin'Andriamanitra. Aza sy kapatitsia anao ny fitenenana. Alléluia. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy eo aminao sy ny ankohonanao paster ary amintsika rehetra koa izay manaraka izao fandarana izao. Amin'ny fo feno fifaliana trany no entiko miditra ny tokantranontsika izarako tenin'Andriamanitra anangana sy ampahery antsika ny amen. Ao amin'ny testamenta taloha bokin'ny Job no angalantsika anio ifampizarantsika tenin'Andriamanitra anoro indray anangana antsika ahoana ny atao mba tsy ampiverin-dalana ampitombo ny fitiavantsika an'Andriamanitra ary indrindra ny hijoroantsika vavolombelona hatrany na misy aza ny tafiotra na fitsapana miantra amin'izao fiainana izao. Joba toko voalohany andininy voalohany dia mipita kely etsy amin'ny andininy fahavalontsika ka hatramin'ny faha-12 dia avy eo maka kely eo amin'ny andininy toko faharoa andininy fahasivy sy faha-10. Rehefa hita ary dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenin'Andriamanitra. Joba toko voalohany. Ny soramandry manao hoe ny amin'ny toetra ny Joba sy ny fizahn-toetra azy voalohany.
andiny voalohany nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza Joba no anarany ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady natahotra an'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy. Dia avy hatrany dia dingantsika ry amin'ny andiny fahavalo. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy misy taka azy any ambonin'ny tany, olo marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy. Satana namaly an'i Jehova nanao hoe, mo tsy fanantenan-javatra va no atahoran'ny Joba an'Andriamanitra? Tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary koa manodidina ny ananany rehetra? No tahianao anie ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny ondra manosiny, fa anjiro anie ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra, fa raha tsy andahanao eo imasonao azy izy. Ho Jehova tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no aza anjiranao ny tananao. Dia nivoaka Satana niala teo anatrehan'i Jehova. Toko faharoa dingantsika avy hatrany andininy fahasivy sy fahafolo. Ary hoy ny vadiny taminy, vadiny Joba izany, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoizan'Andriamanitra ao ianao dia aoko ho faty. Fa hoy Joba tamin'ny vadiny, tahaka ny tenin'ny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, moa soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra? Fa tsy ny ratsy koa tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny olony Joba. Alleluia, amen. Efa tonga taminao ve ry havana ny fisainana na fanontaniana tao anatin'ny fitsapana ny antra hoe aiza ianao Andriamanitra, na nametsiny azy mihitsy, na lasa nangatsiaka ny ara-panahinao manoloana ny toe-javatra maro samihafa? Tantaran'i Joba moa izany dia fahaitsika fa lehilahy marina sy mahitsy izy ny tenin'Andriamanitra, ary araka an'izay lehilahy mahitsy azy izay no nitain'Andriamanitra azy, nahazahoany fahasoavana lehibe. Fa kosa rehefa niteny azy nangataka tamin'ny Satana Jehova eo amin'ny andininy fahavalo hoe efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao? Fa tsisy olona tahaka azy eny ambonin'ny tany. Dia teo no nanarotany Satana hoe ay, anjiro ary anie ny tananao. Dia tiany Satana izay zany hoe raha ohatra ka tsy manana n'inon'inona Joba dia hiala aminao. Izay no tiako angalantsika fampieritrretana tokoa ry havana ny toetran'i Joba izay marina tsy miova, ary ny toetran'ny vadiny izay rehefa tonga tokoa tao amin'ny tokantrano ny fizahan-toetra na maivay, dia teo no nahitantsika araka ny vaky teny eo amin'ny toko faharoa andininy fahasivy hoe ho ilay vadiny tamin'i Joba averiko kely, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoizan'Andriamanitra ao dia aoka ho faty mihitsy ianao. Nefa moa izany Joba tsy niova, fa hozy izy fotsiny izy navaly tamin'ilay vadiny hoe tahaka ny vehivavy adala ny teninao, fa ngany soa ihany no azontsika amin'Andriamanitra. Izay indrindra no nametrahako fanontaniana tary am-boalohany aminao hoe manahoana ny toe-panahinao, ny ara-panahintsika raha ohatra ka mandalo fisedrana ny fiainana ny tokantrano. Vanim-potoana izay tena hoe mafy ary tenin'Andriamanitra izany any am-parany, izay no mahatonga
ny ten'Andriamanitra milatsaka amintsika amin'izao fotoana izao, ahafahantsika ry havana mifikitra mafy amin'Andriamanitra mba tsy teniteny foana toa ny vadiny Job. Vadiny Job eto izany afaka eritreretintsika hoe tian'Andriamanitra ihany ve izy? Fa tia azy satria tao anatin'ny fiadanany. Nanome tsiny kely an'Andriamanitra ve satria mba nanambady lehilahy mahitsy nefa ny nahoana no naringan'Andriamanitra ny fananana sy ny zanaka. Mety azo raisina fotsiny mihitsy koa nefa hoe vehivavy tsy mino an'Andriamanitra fotsiny izy, fa nisy fahasoavana dia nanaraka n'ilay vadiny teo izy. Mety ho tratra an'izany fankam-panahy izany tsika rehetra, fa sofa misy ny ten'Andriamanitra izay manangana antsika, mampahery antsika, fa na misy ary ny tafiotra, na misy ary ny zavatra mafy mitranga, dia io ny tenin'ny Job hoe tsy ny soa ihany anie no azontsika avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo, Salamo 2:100, misy an'izao ten'Andriamanitra izao toetry ny olona marina sy ny mahasambatra azy. Sambatra ny olona izay matahotra an'i Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra, ahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahiana ny taranaky ny marina. Amen. Fananana sy harena no ao an-tranony ary fahamarinana aharitra mandrakizay. Izay ten'Andriamanitra izay entiko etsy am-pamaranana amparezana antsika, fa raha tsoa tsika ka tsy miova toa ny Job, raha tsy voafitaka toa ny vadiny Job sika, eo amin'ny 2:7 ao amin'ny bokin'ny Job, toko 2:7 azafady 10:10, dia izao no tenin'ny soratra masina: Jehovah napody ny fiadanan'i Job ary nivavaka ho an'ny sakaizana izy, ka dia nanome azy indroa toraka izay nananany fahiny. Izany hoe rehefa tena mifikitra amin'Andriamanitra io ry havana, rehefa tena mahatoky, indrindraindrindra tian'Andriamanitra ianao, dia minoa matoky. Izay no fampahirezana omeko anao androany, fa manome anao tsy takatry ny sainao izay eritreretinao Andriamanitra. Koa mahirezy tsika rehetra fa mihasarotra ny fiainana, fa kosa Andriamanitra mahalala ny hevitra hiverana antsika izy. Kanina izany sidram-piainana dia mijoroa toa ny Job, lehilahy mahitsy marina ny fadiny ratsy. Mino aho fa ho nampahery antsika izay fizarana ten'Andriamanitra androany mahakasika ny fitiavana an'Andriamanitra, raha tena manana n'ilay fo mikatsaka mitady an'Andriamanitra isika, matahotra azy ary mandeha amin'ny fahamarinana sy fahamasinana ry havana, n'inona sedram-piainana mety andalovantsika, dia tsy miova isika, tsy hanao toa ny vadiny Job isika, ka hiala sy ho tezitra amin'Andriamanitra fa ny mifanohitra amin'izany ary atoky hatramin'ny farany, fa mitahy miaro, tsy miova Andriamanitra io fa tiantsika hatramin'ny farany. Koa samy mahery ry havana, andro farany tsy maintsy andalovana ho ten'Andriamanitra ny any am-parany misy fisedrana maro, fahoriana, voalaza ny ten'Andriamanitra ny tany sainao daholo, tsy zavatra tsara mihitsy ny zavatra voalaza ao
hanomboka ho tia tena ho tia vola efa hitantsika daholo izany. Ny zanaka tsy hanao ray aman-dreny, ny olona tsy ho tia an'Andriamanitra fa ianao kosa matoa ianao mahare an'izao hafatra izao dia satria tian'Andriamanitra isika dia mahatoky fa anao toa ny Joba daholo isika rehetra, izay rehetra mifikitra amin'Andriamanitra, izay rehetra miandry an'Andriamanitra. Voaroa eniny navalin'Andriamanitra ny Joba ary mbola nomeny tombonandro izy 100 taona taorianina amin'ny fahavoazana rehetra nahazo azy. Ka raha mbola io Andriamanitra Joba io koa n'Andriamanitra inotsika dia tsy hangatra amintsika izy fa anao mihoatra lavitra noho izay efa nataony arany tamin'ny Joba raha mino ianao. Ka dia ome averintsika aminy voninahitra fa ianao kosa raha maka toa an'izany dia tanteraka aminao tokoa ny fahasoavany. Aleloia, amen. Aleloia, misaotra betsaka indrindra anao nanavavy aja kapatitsia tao anatin'izay ten'Andriamanitra mahafinaritra be izay, ary mahafinaritra be koa ny hitondranao azy. Andriamanitra manankiry pasoavana ny mafy tianao dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia maheleza foana amin'ny asany tompo. Aleloia. Mamaky ten'Andriamanitra isika. Raha misy olona anankiroa mazoto, afaka tonga dia manao invitation eo nareo anankiroa satria azo hidirana olona vitsivitsy mantsy izy ity raha tsy diso ahako. Mila olona anankiroa zany hamaky ten'Andriamanitra satria lavalava ny voalohany ny Joba toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny 12 dia ny faharoa hamaky ny 17 ka hatramin'ny 20. Aleluia. Izy ary izay olona izay. Mila olona anankiroa tsika hanao asan'Andriamanitra, hamaky tenin'Andriamanitra. Aleluia. Miseho vidéo Aleluia. Dia ny voalohany dia Joba toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny 12 dia ny olona faharoa hamaky ny 17 ka hatramin'ny 20. Izy ary izay olona terem-panahy ho tahian'Andriamanitra be izay satria manao asan'Andriamanitra, tsy menatra manao asan'Andriamanitra dia Andriamanitra mafy tianao sahady. Dao ary tsy miantso atsitsony nareo atao messenger fa manao invitation eo amin'ny écran eo akaikin'le misy le manao partage iny dia misy an'le lohan'olona kirany koa dia iny fotsiny klikanao dia hitako fa ty ianao fa te hiditra dia accepteko. Zay. Aleluia. Maky ten'Andriamanitra ary tsika. Ndao atao ese andro le izy teo. Mbola tsy folaka tsara. Izy ary ny hamaky teny. Andro tsika. Sa mbola sarisarika endra daholo atao amin'le messenger ihany tianareo. Sy nareo le potrapotra sarobe fa atao messenger ihany. Tsy maninona koa. Raha tsisy tafiditra ary eto amin'ny écran dia ataontsika amin'ny messenger ihany ny appel fa tsy maninona koa ange. Ataontsika amin'ny messenger ihany ny appel. Mbola menamenatra daholo tsy maninona aho fa ataoko messenger. Miantso atao messenger ary izay hamaky ten'Andriamanitra ary raha tsy tafiditra any amin'ny live nareo tsy maninona. Iny koa tsy natao tsy hoe inona ataontsika sakana koa fa rehefa mbola tsy te hipotra aloha dia tsy maninona fa ataontsika feo. Aleluia. Samy mety daholo na tsara na feo tsinona. Aiza Inglery? Ohatra tsy mahita demande io ke fa misy.
Mimakomana ary aingonina Rodriguez fenao le hamaky ten'Andriamanitra misaotra anao sahady dia manorata koa izy efa nandefa demande dia ampidiriko an'ilay olona faharoa hamaky ten'Andriamanitra. Halleloia. efa miditsy ato ianao Evelina efa hipotro amin'ny accepteo le demande nalefako taminao. Halleluia. Io amin'ny écran io efa misy nalefako io mety resaka connexion angamba mety tsy mampetiny fa tsy maintsy vitatsika io tsy maintsy vitatsika io sa ahoana izy nareo. Hitako le appelnareo mbola miezaka aloha ato amin'le appel ato amin'le vidéo. Indra nampavaingrina Rodriguez miletika zany ny feoko raha vao ato amin'le appel ato amin'ny vidéo. Aloha tsy ataontsika ariva aloha amin'ny vidéo amin'ny anina ihany iny andao amin'ny ino dizy ity ataontsika rehefa amin'ny fizarana famakiana tsodrano ihany iny ataontsika angamba ny mety fa andao sary ny ataontsika. Andao sary ny ataontsika lasa lositsika sary ianao ihany moa zany ny tompon'ny tenin'Andriamanitra nitoriana teto raha nabavy ajazy kapatitsia dia ianao ihany koa ny hamaky dia mba hiverina hamaky ianao ny filazansa ny Joba tsy filazantsara ny bokin'ny Joba toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo no vakianao raha nabavy ajazy kapatitsia. Menanao ary ny fitenenana avy hatrany. Makasitraka pasitera na mety fitenenana dia fahabe satria miarabantsika rehetra ny fotoana ilay fohy dia izay mihitsy tiako vakiana daholo ilay izy tiako iray manontolo dia fanefana maka ny boky voalohany andriny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Izay vakiako. Ndao andriny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ndao vakiako amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny toetrany Joba sy ny fizahan-toetra azy voalohany. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Ozy, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady natahotra an'Andriamanitra ka nifidy ny ratsy. Ary niteraka 7 lahy sy vavy telo izy, ary ny fanatany dia ondry amanosy 1000 sy rameva 1000 sy ondry 1000 sy boriky vavy 500 ary marobe ka dia nanan-karena dia mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra izany lehilahy izany. Ary fanao ny zanany lahy ny nandeha sy nanao fanasana isaky ny anandro ny avy isan-tranony dia naniraka naka ny anabaviny 3 mirahavavy hiara-mihinana sy misotro aminy. Ary isaky nitsingerina ireo andro fanasana ireo dia naniraka Joba ka nanamasina ireny ary nifaraina koa izy ka nanatitra fanatitra dorana araka
isan'ny izy rehetra. Ary hoy Joba, fa hoy Joba, fandrao efa nanoka ny zanako ka nandà an'Andriamanitra tao am-pony. Izany no nataony Joba mandrakariva. Ary tamin'ny indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova, dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, ary taiza ianao? Dia namaly an'i Jehova Satana nanao hoe, avy nizahateny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompo va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Satana namaly an'i Jehova hoe, nanao hoe, misy fanantenany zavatra va no atahoran'i Joba an'Andriamanitra? Tsy ianao va nanao manodidina azy sy manodidina ny tranony, manodidina izay nanany rehetra? Notahianao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby aman'ondiny, fa ainjiro anieny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andà anao eo imasonao azy izy. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no aza haninjiranao ny tananao. Dia nivoaka Satana niala teo anatrehan'i Jehova. Amen. Aleluia. Maka sitraka indrindra anao zokiaja tao anatin'ilay vakiteny mahafinaritra be tapany voalohany. Aleluia. Ny tapany faharoa dia efa ato ihany koa ny olona iantso. Aleluia. Aleluia. Efa ao ihany koa ny olona ray amaky ny tapany faharoa dia tahin-toparina Nampavaingidina Rodriguez. Ianao indray dia amaky ny Joba toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Joba toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo no vakianao. Ndao ary makasitraka meloha. Makasitraka pasitera mandeha fitenenana dia hotorizantsika ary ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, ary tamin'ny indray andro dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranony ny zokin'ilay matoa, ny zandrany sy ny zanany lahy sy ny zanany vavy, ary nisy hira ka tonga tany amin'ny Joba ka nanao hoe, ny omby ny asa ary ny boriky vavy nandrasana teo anilany, dia namely azy tampoka ny trabiana ka namabo azy, ary ny ankizilahy dia nasiny tamin'ilay latabatra, ary izao dia izao irery ihany no afanandovitra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe, nisy afon'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandoro ny ondry aman'osy sy ny ankizilahy ka nandevona azy, ary izao dia izao irery ihany no afanandovitra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe, ny Kaldeana nanao telo toko dia ny roata ny rameva ka nobabony, ary ny ankizilahy dia nasiny tamin'ilay latabatra, ary izao dia izao irery ihany no afanandovitra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe, ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy dia nihinana sy nisotro divay tao an-tran'ny zokin'ilay matoa, ary indro nisy rivotra mahery avy tany anefitra ka namely ny zoron-trano efatra dia nianjera tamin'ny zatovo ny trano ka maty izy rehetra, ary izao dia izao irery ihany no afanandovitra ilaza aminao. Dia nitsanga ny Joba ka nandrehatra ny lambany ary nanaratra ny lohany, dia nianapoka tamin'ny tany ka niankohaka, sady nanao hoe, mitanjaka no voako tany kibon'ny eny ary mitanjaka no iverenako any. Jehova no nanome ary Jehova nanaisitra, isaorana ny eny anaran'i Jehova tamin'izany rehetra izany dia tsy nanotry Joba na nanome. Aleluia. Amen. Aleluia. Makasitraka indrindra anao Ranabavy Aingovina Rodriguez.
tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay novakianao mahafinaritra be izay. Andriamanitra manara-pahasoavana ane amaly fitianao ary dia mitombositra sy fahasoavana hatrany i ranabavy Angelina Rodriguez. Andriamanitra ane amaly fitianareo miravavy ranabavy Jessica Padici ihany koa toraka izany. Iny tompatritsika rehetrarehetra. Vetivety ry havana. Alleluia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra iresaka momba ny Job tsika androany. Resaka momba ny Job tsika satria ilaintsika mifampahery amin'ny tantaran'ny Job. Raha ny tena marina ry havana malala ary raha io zavatra nahazo ny Job io dia farafahakeliny lasa dala. Raha tsy maty ny aretim-po, raha tsy maty ny fatairana dia lasa dala farafahakeliny. Raisinareo fotsiny ao anatin'ny ray andro maleo daholo ny zavatra mitranga tonga dia potika sy fongana ny teo aminy. Inona ny anton'izany? Satria izy marina. Zay ny tomboan'ny tantarany. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Job no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady natahotra an'Andriamanitra ka nivady ny ratsy. Zay ny momba ny Job. Raha mahita zany ianao aorianan'io dia kivy ianao hivavaka. Eto arakaraky marina anahy to zao mahazo anahy. Ka satria izao nisy défi teo. Nisy défi teo, nisy karazana ohatrany hoe fifaninanana zany. Alleluia. Tena nisy fifaninanana teo amin'izy, teo amin'ny Job, teo amin'Andriamanitra sy teo amin'ny Jehova, teo amin'ny Jehova sy teo amin'ny Satana. Satria nila ny fantarina marina. Tena lehilahy marina ve ty Job ty? Tena mahitsy ve Job? Tena matahotra an'Andriamanitra ve? Ary tena nifady ny ratsy ve? Zao Jehova natoky. Alleluia. Zay aloha zany. Jehova natoky. Ny tena marina zany tsy Jehova noho ny zatoetrany Job. Satria rehefa vakitsika ny tenin'Andriamanitra dia Jehova tonga dia natoky tena be. Ho Jehova hoe efa nandinika ny Job mpanomboko ve ianao? Dia hozy izy Satana, hozy Job tsy misy tahaka azy ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ary mivady ny ratsy izy. Ny dikan'izany efa fantatry Jehova zany. Alleluia. Tsy Jehova tsony zany ny zatoetra ny Job. Fa iza ny zatoetra ny Job? Satana. Satana mila mahafantatra. Tsy mbola misalasala. Jehova tsy misalasala. Hozy izy Jehova. Hozy izy ny Satana ny ady hevitra zany zareo teo. Satana namaly Jehova dia motsy fanantenany zavatra fa nataon'ny Job an'Andriamanitra. Zay ny fahitany. Satria zay koa matetika hitany. Ary zay koa ny anoko ny olona anazy.
inona moa ry avana ny azony devoly, inona moa ny azony Lucifera ampanantenana ny olona raha hatrizay. Lucifera nge tsy manana lanitra, helo angeny afaka ampanantenana Lucifera afo be. Izy zany tsy manana zavatra ampanantenana olona, dia any amin'ny devoly fanantenana zavatra daholo ny andehanan'ny olona. Zay no mahazatra anazy. Manao pacte amin'ny Satana no tsy iza zany hoe manao pacte amin'ny Satana dia ho any ateo any an-danitra. Hoe manao pacte amin'ny Satana mba hanana toetra tsara, manao pacte amin'ny Satana mba hanana saina matsiro, fa manao pacte amin'ny Satana mba hanana rena sy vola sy voninahitra. Zay ny any amin'ny devoly, zay no mahazatra anazy. Dia zay koa nandraisan'ny olona rehetrarehetra. Ozy izy hoe motsy fanantenana zavatra fa natao ny Jehovan'Andriamanitra. Tsy ianao va manisy fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra. Notahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondriny. Hitanareo ny fahasoavana nomen'Andriamanitra rehetra ny Job dia hitan'ny Satana daholo. Tsisy miafina aminy ary mialina izy amin'io. Hitako eto mihitsy ny paoziny devoly mijery. Jery any Job tahiny tompo. Tsy maka manao ninina nefa satria nahoana? Misy fefy manodidina ny Job, manodidina ny tranony, manodidina ny ananany rehetra. Fa ny anjelin'ny Jehova mitombo manodidina izay mataotra azy, fa tsy ny anjely ihany. Misy afo manodidina. Za tsara fantatrao zany fa ianao io amin'ny tontolo tsy hita maso, misy afo manodidina anao io. Izy io ampiombelona aminareo foana ty zavatra ty, ary mbola reharehako mandraky ty ny androany. Ato amin'ny tanàna ipetrahanay dia ny trano ipetrahanay dia miray tokotany amina orinasa usine zany. Dia misy birao zareo. Dia io orinasa io zany fiasana io zany manana fitaovana be dia be, misy manana tômôbila vitsivitsy koa zareo. Dia mba raisinareo tsaina ny anay zany tokotany zaraina roa samy manana io fa atao amin'ny côté ankavanana, zany mahatonga anao rehefa tonga aty aminay dia atao amin'ny ankavanana ireo no mijanona fa tsy ery amin'ny akavia. Ny any rehetrarehetra anazy dia ny aty anay. Fa tena teneko anareo fa nisy namaky tao indray andro, nisy namaky lasa tao daholo hatramin'ny zavatra misy valeur ka hatramin'ny tsisy valeur, hatramina reny le broyeur reny, hatramin'ireny groupe électrogène, poste soudure ary reny resaka zavatra be dia be. Dia nalain'ilay olona indray alina vidy to dia mividy eny le hangara, lafo daholo ny zavatra tao. Eto aminay indray nefa misy ao anatin'ilay garazinay tsisy mihidy amin'izany feno karazana entana ihany koa. Misy an'ireny écran plat fanaovantsika fandarana reny any. Tena be dia be zavatra azo raisina. Fa za tena nahavariana dia zao nitsain'ilay olona mihitsy tao amin'ery zareo, vavahady iraisana, tokotany iraisana, ary tsy hoe kilometatra nindreo fa nierinareo fa tena eo fa afaka maketo aminay izy mba makana dia le écran reny ary matoa izy naka poste soudure dia ry koa misy valeur ihany koa fa tsy sinkitiany voaingana kely ny tena joroko avy taminareo teto fa nisy nangalatra ny tômôbila vaovao androlona na tômôbila vaovao dia nisy nangalatra ny tômôbila. Ereto hoe tômôbila vaovao zany sarotra mangalatra zany. Reto mba tômôbila misy tômôbila vitsivitsy, tômôbila mora angalarina. Tena ato aminay zany tena gaga mihitsy ny olona tsisy mikitika mihitsy. Nefa izay matory tsy mahare ninina. Zareo miankina hoe zay mipetraka eto dia mety mahare kely ny zava-mitranga. Zay tsy mahare zay matory mamy be vita fandarana dia torimaso mamy tsy mifola sy rapitso maraina tsy mahare zay any. Mahatonga ny mahita torimaso mamy misy fefy manodidina. Halleluia. Ianao nge misy fefy manodidina. Matory tsara ianao rehefa avy eo. Mivavaha alohan'ny atory dia ndana matory. Misy fefy manodidina. Zany hoe hitany devoly fa misy fefy manodidina. Ianao izy nitahinao izy jereka izy manenika ny tany ny Andriamanitra. Fa zao ahinjiro angery tananao zany hoe sory aminy angery hoe zavatra nomenao azy ireo fitanao fa hiany izy. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana,
indro eo tananao zay anana rehetra ny tenany any ny azony jiranao ny tanana da anareo ataovy andramana zany zao ny tena mary natoky Jehova tena natoky da anareo ataovy Jehova de hitanao zany Jehova nafantatra ny Jehova Jehova ry havana natoky any Jehova ny zatoetra ny Jehova eto zany tsy Jehova Jehova fa Satana lasa tokoa Satana satria ho zay ho injely de nesoriny daholy tao anatin'ny ray andro ny zavatra rehetra zay nieritreretany fa ampifikitra any Jehova amin'Andriamanitra. Losifera nge manana mpanompo areo mpanompo Losifera manompo devoly rehetrao mifikitra amin'ny devoly noho ny arenany noho ny zavatra zay nomena azy any izy Jehova ndanary andramana de nandramana le izy nesorina tamin'ny daholy nanomboka tamin'ny zanany ny arena rehetra za rehetra zay tazona ny fony neritreretiny tazona ny fony Jehova nesorina tamin'ny daholy. Zao rehefa malala tao anatin'ny zany rehetra zany na ny fahotana farak'izay eritreretin'ny olona ho kely sy mandeha ho azy misosa fotsiny avavan'ny olona ary de fimonomononana zany ny fanomezantsina an'Andriamanitra ny olona mantsy mametsina an'Andriamanitra misy zatra mahazo zay tsy mieritreritra misy ny olona hoe mampeon'Andriamanitra zany tsy ozy ny olona hoe zay ary jerety mahazo raiky zay mba teny kely zany hoe mahazo an'i Jehova kanefa Jehova eritreretinareo nahazo azy tena nikapoka tamin'ny tany mihitsy izy tena nitomany ny dradradradrany mihitsy izy fa ozy ny tena Andriamanitra andiny faharoa nefa tamin'izany rehetra any de tsy nanota Jehova nanametsiny an'Andriamanitra na kely ary gaga manomboka gaga am'izay zany ny devoly ary disy any aho izy ary ohatrany tsy fanatenany zavatra tampoka indray zao ry havana ty misy sekreteneniko anao ny devoly tsy mahafantatra zay ao am-ponao. Alleluia. Ny devoly tsy manana accès afantatra ny eritreritrao sy ny ao anatin'ny fonao fa Jehova manana zany mahatonga ny devoly tsy nafantatra fa raha fantany tao am-pony Jehova tsy nandrera-tena nanao an'io izy nanefa zay marina zany maitra fa tsy fantany teny tsapainy esoringeo izy ireo fanantenany zavatra nge fa jereny na de nametsiny aza tsy nataony Jehova na de nametsiny an'Andriamanitra aza tsy nataony Jehova teo ohatrany nanomboka ohatrany tonga sainy Losifera ary ohatrany tsy fanantenany zavatra ndraiky ohatrany tena misy zavatra tenainy inona ny atenainao raha manompo an'i Jehova ianao vola ny tsy manompo an'i Jehova koa manam-bola arena ny tsy manompo an'i Jehova koa manan-karena trano ny tsy manompo an'i Jehova koa manana trano fa reny afaka entin'ny rika daholo reny fa inona ny azonao atenaina tsy hita ao amin'ny devoly fa hita ao amin'Andriamanitra rery Jehova nahita an'izay fiainana mandrakizay zay tokana ihany sy ny fiadanana miana eto tanjana fiadanam-po filaminantsena fahasoavana sy ny fifaliana fahasalamana sy ny fitahina reny zany hitanao amin'ny Jehova fa ny tena tokana izay tsy ho hita raiza naiza fa tsy ao amin'ny Jehova de fiainana mandrakizay ary io na tenainy Jehova io na andrandrainy Jehova sao tsy mahazo an'io izy tena de miteny raha metsina an'Andriamanitra aza tsy nataony. Misy olona angeravana manompo an'Andriamanitra amin'ny fanantenany zavatra toy misy rahalaza iny nanompo an'Andriamanitra taminay taloha de niditra tao anatin'ny fiangonana misy ndraiky le fiangonana misy ndraiky tena tahin'ny tompo tena misy fitahin'Andriamanitra de efa nomboka niditra tao zareo tanana fiangonana de nomboka nitahin'ny tompo nahita nitahin'ny tompo de zatra an'le tahin'ny tompo am'izay de ndray andro nandalo tsy fisina nandalo problème nandalo ohatrany kazay le miaraka amin'Andriamanitra voatenin'ny Jehova atao amin'ny vadiny tatika tsy ny soa ihany keo izy mbola hijantsika ireo fa ny ratsy koa
zao ny teny le raha tena nambata tito ohatran'ny Jôsy izy le mifanarahana taitra be any le mandalo azy zany io satria ny any zany eritretany ny fanarahana dia le misy voly misy fitahian'Andriamanitra dia tafateny izy hoe ohatran'ny zao le mifanarahana Jehova aitra kely tamin'izay. Inona moa ny fanarahana amin'ny Jehova? Inona ny contrat-ntsika amin'ny Jehova? Jesosy ny contrat-ntsika amin'ny Jehova. Ny fifanarahantsika amin'ny Jehova dia zao nomeny Jesosy. Zay. Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jesosy ry havana malala ny fanekena nomen'Andriamanitra tsika. Jesosy no ny fanarahana. Raha tsy handray Jesosy ianao dia anao zay. Zay nandray an'i Jesosy fiainana mandrakizay tompoko azonay antenaina. Satria efa niraisinay atao-ponay ilay tompon'ny fiainana. Zao ry havana malala. Rehefa mbola ndraiky zany adevitra ny Jehova sy ny Losifera any amin'ny Joba faharoa toko faharoa andiny fatelo hoy Jehova tamin'izany efa nandika ny Joba mpanao fa tsy misy tahaka azy ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra isika amin'ny vadin-dratsy efa tao aorian'ny faharavana zay nahazo azy mbola zay ihany hitan'Andriamanitra eny aminy. Tsara Jehova, tsara ry havana zany fampony Jehova an'Andriamanitra. Izy Satana ny olitra fifinodry teo masy izy voafe tsy mahazo mikitika ny Jehova fa mifanana sy anazy ihany fa teto ny teny indray Satana kitoike ny ainy kitoike ny nofony dia ho hitanao dia izy Jehova tendreo indray ary ny taolana sy nofony fa zao ny ainy aza kitiana dia lasa indray ny firenon'ny Satana mifaindray ny etapony ny ambaladia ary tsy zay ihany fa ny kitihany Satana amin'izay koa ny vadin'ny Jehova izay olona akaiky azy. Ny olona anankiray ny vadiny no akaiky azy indrindra rehefa manambady izy fa tsy olo-kafa. Dia zao ny tenen'ny vadiny. Mbola amin'ny tanany fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoizan'Andriamanitra ianao dia aoko ho faty. Mita miariary fa ny vadin'ny Jehova olona tsy nivavaka namody ny vavaka. Iny mahatonga anao tenanao an'izany. Vadin'ny Jehova ry havana tsy mahafantatra izay fahatsaran'Andriamanitra, tsy mahafantatra izay fahatsaran'ny fivavahana, tsy mahafantatra izay herin'ny fivavahana sy ny herin'ny finoana tsy fantany izany. Ary zao ny zavatra takatry ny vadin'ny Jehova misy fetrany fivavahana, misy fetrany herin'Andriamanitra. Zao teneny mbola mitana ny fahamarinanao ihany na dia zao aza rehefa mahazo anao ozy izy. Mahafoizan'Andriamanitra aminao io foana. Marina ilay ten'Andriamanitra Jehova toko voalohany nisy lehilahy tany ozy Jehova ny anarany ary marina sy mahitsy izany lehilahy zany sady natahotra an'Andriamanitra no mivady ratsy fa tsy hoe nisy mpivady tany ozy. Tarao nisy lehilahy fa tsy hoe nisy mpivady. Satria zao raha nanana fahendrena sy fahatahorana an'Andriamanitra ohatran'ny Jehova io vehivavy io tsy izany ny teniny. Izy tsy mahalala an'Andriamanitra. Izy mieritreritra fa rehefa voan'ny vai ianao very mipotika amin'ny fananao rehetra toaka izay tapotra. Tsy mahalala an'Andriamanitra izy. Zay no mahatonga anazy tsy voasoratra teny aloha dia nisy lehilahy sy vehivavy marina fa le lehilahy ihany no marina. Fa ny vadin'ny Jehova tsy nahalala azy. Ary zao ny tenin'ny Jehova tahaka ny tenin'ny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Satria maninona? Monso ihany va raisika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Afaka mandray ratsy sika, afaka mandray tsara ozy izy Jehova fa fiainana mandrakizay fa ampanantenana antsika. Aleluia. Jehova tsy nafantatra hoe Satana ao ambadika io zao fotsiny ny Jehova za mivavaka za matoky an'Andriamanitra. Hoy Davida hoe mba tanora aho izy taloha antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izy izay marina ka nafon'Andriamanitra. Jehova mahafantatra an'Andriamanitra
jehova resy lahatra fa na dia io aza ny zava-mitranga aminy tsy io ny afarany satria ny olona mivavaka tsy ratsy fiafara zany ny olona miankina amin'andriamanitra tsy mandeha mahitsy tsy ratsy fiafara zany ry havana malala mbola tsy farana io jehova tsy nanaiky ho faty satria izy jehova tsy mbola farana zao ianao raha tonga eto androany tsy mbola io ny farany mandala adomafy ianao tsy nyreusira ny zavatra nataonao tsy mbola io ny farany tsy io ny farany lalovanao io aleloia ny farany raha tianao fantatra ny farany dia ny amin'ilay Joba toko faharoa amby efapolo teo jehova nytany andiny faharoa amby folo jehova nytany ny afarany jehova mihoatra noho ny tamin'ny voalohany ka nanana ondry amanosy 400 sy ray alina 400 ray alina sirameva 900 ary omby 2,000 ary biriky vavy 1,000 raha jerenao reo isy reo ka ampitovianao aty amin'ny voalohany dia avoroeny daholo reo ny zanany ray tsy avoroeny tsy lasa nananjanaka 420 izy fa avoroeny ny fahatsarany satria atsika olombelona tsy niisantsika ny konty fa ny hatsarantsika ny anatintsika teny ozy ny tena hoe tsisy tsara no zanaka joba zany tamin'izany ndravana tefeny aminao androany inona ny anomponao an'Andriamanitra misy amintsika very vola dia tsy hanompo an'Andriamanitra tso dia sika izy raha tian'Andriamanitra ve dia misy olona zay resaka tamiko ny antony tsy vavahan-tsono ry havana malala maty ny saka narary ny saka ny teny vavaka izy fotoana voalohany mba mivavahako izy dia nangataka tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra aza vela maty ty saka ty dia maty le saka dia mandraky tiana izy tsy tian'i Jehova lasa antikristy tena lasa ate satria maty ny saka mbola aiza hoe zany ray raha saka maty ny andaozanantsika ny Jehova fanontaniana apetrako aminao ty ampamaranana satria farana sady aleloia fanontaniana apetrako aminao ty ampamaranana fanantenana inona ny anomponao an'Andriamanitra fanantenana zavatra ve ny anomponao an'Andriamanitra raha tsy fanantenana zavatra atao fantatra Andriamanitra ary ny mombanao izy mampafantatra anao fa atao fantatry satana ihany aleloia asehoy amin'ny action asehoy amin'ny hitanao zany mahatonga ny devolo manaroatra amin'ny teny zay avoakantsika ny devolo tsy afaka manana akse amin'ny fonao zany fa amin'ny alala miteny resika miteny zavatra negatif any amin'ny foana za tsy mahomby zany za tsy renika ny samboriny devolo dia ampiasainy amintsika manomboka androany hitanareo ny fisainantsika sy ny projet atsika Jehova mahafantatra an'iny zany keny mahatonga antsika miteny amin'ny fiteny fantatra ny fiteny tsy fantatra iny tsy hain'ny devolo Jehova sy ny anjery mahalala an'iny aleloia tsy fantatry iny fa fantatry iny ao an-danitra fa tsy fantatry iny tsy fantatry ny devolo iny aleloia antranao sy Jehova iny ho tain'ny tompony antsika rehetra raha mino fa voarainao ny hafatra raha misy aminareo ary mazoto aleloia izy ary izy mazoto izy ara-pahatsapany dia mbola ho tenenareo avy inona ny compte fa sorataka any nefa aleluia ino ny compte fa na zany nareo miantso amin'ny messenger dia miditra amin'ny zara-pahatsapana na ianareo miditra manao demande hiditra eto amin'ny live eto dia afaka ampidiriko nareo raha misy aminareo zara-pahatsapana misy zava-kasika anao ve anatin'izay dia afaka omena fitenenana ianao aleluia soloa sina sary raha efa ary raha navavy dikesy dia andao omenanao avy hatrany fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao lazainy Mikasika pastorana le fitenenana dia maranao la fety anao Jesosy antsika rehetra makasiraka anareo menatrakota amin'ny tena manitra na tena hoe mahafinaritra be mihitsy zany no fiavahan-tele tena nakasikidiana dia hoe nofaritan'Andriamanitra mihitsy izy misy lehilahy ozy izy lehilahy any tany ohatra tena faritany mihitsy zany hoe lehilahy hoe tsy nitenen'i Jehova zany hoe
lisbovady itsy tena nakasika diana mihitsiny le hoe ny devoly zany tsy malala ny ao am-pony joba fa i Jehovahandriamanitra malala ary efa fantatry Jehovahandriamanitra fa olona marina sy mahitsy izy ny devoly tsy nalala an'izay fa le hoe fanantena ny zavatra ozy izy no iarahany amin'ny zay zany iarahan'ny joba nanaovan'ny joba fahamarinana eo anaten'Andriamanitra kanefa tsy izay fa joba zany dia tena hoe manantena fiainana mandrakizay hoe ny ao amin'ny devoly izy ny efa ohatra zany amin'ireny manao faty tamin'ireny dia fanantena ny zavatra ny ao aminy vola voninahitra laza ohatr'izay dia efa zatan'izay tana dinivino fa ohatr'izay koa joba nefa joba dia tsy izany mihitsy fa ny azy dia hoe fanantenana fiainana mandrakizay dia le hoe raha miara-mandeha amin'Andriamanitra isika mandeha mahitsy ao anaty avona dia ho tsara ny fihavanan'ny fiainantsika tahaka ny tahiny fiainan'ny joba zany na dia hoe nandalo an'ireny na dia nandalo an'ireny zavatra maro be lehibe ireo joba tokony ho lasa adala izy na ohatra izany fa izy sady tsy nanetsiny an'Andriamanitra izy tsy mimonimony dia tsara ilay tahaka zany ny toetran'ny joba tahaka izany hoe tsy mametsiny an'Andriamanitra isika amin'ny zavatra izay miseho satria raha vao mamonina izany isika dia tahaka an'ireny fanantenana zavatra araka ny teny Satana ity fotsiny fa manao tahaka ny joba tsy mametsiny an'Andriamanitra dia avy eo ilay hoe nitahiny avo roa eny ny fananany joba dia tsy nisy tsara tahaka izany joba koa dia tena hoe tena fahatsarana rehetra izany toetra tao anaty dia izay no tena nakasika pastera dia mankasitraka indrindra tahin'i Jesosy. Aleluia, amen. Aleluia be mankasitraka indrindra anao bavy Aingvina Rodriguez ao anatin'ilay fizarana-pahatsapana mampiredy Andriamanitra manakrepasoavana maro fitenao mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Aso aloha aso aloha tahiny Jesosy ary efa ora latojo ianao indray ry zara-pahatsapana zao tahiny Jesosy. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetra maheno tsara pastera. Maheno tsara mihitsy anao zao. Ie, tahiny Jesosy daholo tsika rehetra misorabetsaka anareo mianadata amin'ny toriteny fa nahafinaritra sady nampahery ty tantaran'ny joba ty tena mitondra lesona foana. Ilaina mihitsy ny verina indray izy androany fa tena ilaina. Nizatra nakasika ana voalohany le hoe Andriamanitra mifanafantatra ny toetrany joba efa fantany hoe sady marina izy mahitsy izy natahotra n'Andriamanitra izy nifady ny ratsy izy fa ny devoliny tsy nalala azy dia navelan'Andriamanitra ny zana toetra dia ny devoliny teza toetra fa Andriamanitra efa mahalala ny tao anatiny. Dia nakasika ana koa le hoe le nitenen'ny devoly amin'izay hoe moa tsy fanantenany zavatra fa anao atahoran'ny joba an'Andriamanitra satria ny devoly tsy ny tena nakasika be anahy koa izany iny hoe ny devoly tsy mahalala ny ao am-pontsika fa Andriamanitra ihany no mahalala dia tsy fantany dia nanao an'izay izy hoe fanantenany zavatra fotsiny satria izay ny fikiran'ny olona amin'ny devoly te azo arena vola voninahitra sasa dia niverin'ny devoly foatran'izany koa joba satria tsy fantany tao anatiny fa Andriamanitra no nahalala ny ao anatiny dia navelan'Andriamanitra Andriamanitra nahatoky azy. Ndre mahafinaritra kely anaky le hoe Andriamanitra nahatoky azy dia navelan'Andriamanitra. Dia izany tena nahakasika hoe tokony tsy hoe ohatrany hoe tsapako koa izany hoe tsy dia tena hoe zarazaraina be amin'ny olona izany ny zavatra rehetra ohatra hoe any am-po satria lasa henon'ny devoly fa aleo anao sy Andriamanitra. Aleloia. Dia nahafinaritra koa le hoe rehefa mitena ny teny sy fantatra dia tsisy fantatra ny devoly satria hoe mahafinaritra izany hoe aloha tena tafiditra be foana izany dia amin'izay miresaka amin'Andriamanitra miteny amin'ny teny sy fantatra dia tsy fantan'ny devoly. Aleloia. Dia mahafinaritra tsy lehilahy bôgosy fa kelikely ihany. Dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra mahafinaritra. Tahiny Jesosy tahotra foa teto ny commentaire. Mankasitraka zany tojo dia tahiny tompo ianao dia Andriamanitra manakam-pahasoavana ny amaly fitianao hatrany hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Mbola misy olona izara fahatsapana manaraka ato izy indray aloha mbola tsy niseho sary fa afaka tapahanao avy azy zany tojo zafady iany ary.
dia ndoary apiditra olona hafa manaraka indray ary tsika zokerika inona indray ary ny azonao ambara inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana Makasirika pasitera ny fitenenana dia tatany amin'ny foana sy ankonanao antsika rehetra sy manaraka ny sombavako izao indray dia makasitraka anareo mianadaka ny toteny andramo fa tena hoe misy fampianarana sy lesona vaovao indray vao ray sady mampahevy inandray ny tena iko anomboana nazy aloha le nasatsy anay le teny pasitera farany teo hoe ataoko fantatra Andriamanitra momba anao mila fantatra Andriamanitra momba antsika hoe mila manoa action sy jova zao misy tena hoe marina teo anaty Andriamanitra tsy nanota tsy nanotsy Andriamanitra dia Andriamanitra kosa tonga dia nafantatra ny jova dia faharoa tena mahakasika anao hoe jova mahafantatra an'Andriamanitra ihany koa izy satria fantan'Andriamanitra fa tsy hanary azy tsy hanala baraka azy na hoe hamela azy rehetra satria Andriamanitra mahay loatra dia ohatra jova na loatra lafa mitombo roa be ny zavatra nananany satria izy natokana hatramin'ny farany dia nanaovan'Andriamanitra nanehoan'Andriamanitra ny voninahitra sy ny fahalebiazana dia fatsika kely anao le fanontaniana pasitera sy aza hoe inona ny fanantenanao inona ny anantenanao an'Andriamanitra dia ny tena mahakasika anao hoe Jesosy ny fanantenana nataon'Andriamanitra atsika izany dia eo koa le hoe fiainana mandrakizay mihitsy ny tena anantenantsika an'Andriamanitra dia fiadanana fa tsy hoe vola na rena na hoe fananana be be araka ny teny pasitera hoe ny olona na tsy mivavaka ary mety hanana trano izy ny olona na dia tsy mivavaka ary mety hanana vola be fa ny mampiavaka izany manana an'Andriamanitra ny mivavaka dia ilay fiainana mandrakizay mihitsy dia fiadanana ety an-tany dia ny fananana Jesosy ihany koa dia ny farany toko tenena farany efa teneny sokaingina be ihany moa fa nakasika kely hoe ny beboly izany tsy mahafantatra ny ao am-potsika tsy manana tsy ao amin'ny potsika izany dia miteto izy na sahany joba fa Andriamanitra koa izany efa mahalala ny beboly joba ary tena natika ny joba tsy misy fitavavalana tena nakasika amen. Aleluia mankasitraka be dia be indrindra anao ranam-bavy Erika tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay Andriamanitra manana fipasoavana maly fitia anao dia mitombohositra dia mitomboa fahasoavana hatrany hatrany izy ao zara fahatsapana manaraka mbola misy ao. Aleluia mbola misy ao. Aleluia mbola misy ao fanjao sy tsika sary ary ahafahany ao ary metsika fitenana ary ranavavitsika marina tiana inona ary no azonao ambara inona ny azonao tenenana anao ny fitenenana. Eo makasitraka pasitera na hoe fitenenana dia makasitraka nareo mianadafa nahazoana lesona ny toriteny andrany ny tena nanamarika an'andro izany ny hoe na tsy fantatry Jehova aza hoe Satana no nanana teti-dratsy sy ny sisa dia niankina tamin'Andriamanitra foana izy tombona tao finoanan'Andriamanitra foana izy tao amin'Andriamanitra izany ny ohatry ny hoe fiainany dia ny olona rehetra miankina amin'Andriamanitra izany dia mandresy hatrany ary ny fiafarany ho sisy pasitera dia fahazahoana fitoniana fahazahoana fahasoavana avorueny ny harena ny hatsaran'ny zanaka dia faharoa rehefa voateny teo ihany moa hoe tsy fantatry ny devoly izany tao anatin'ny sain'i Jehova izany nahatonga azy ohatry ny hoe tena izy mihitsy izany no nitante teto satria tsy fantany tao anaty sainy. Dia isika misy fefy manodidina miaro manodidina antsika tsy afaka miataky antsika mihitsy ny devoly
rehefa tsika ao anatin'ny vala misy an'Andriamanitra io zany io fiarovan'Andriamanitra io zany dia fetra ho an'ny devoly io ka tsy maintsy mandeha any amin'Andriamanitra izy mitaky ny azo fahonana io raha ohatra ka hoe te hataky atsika dia izy manana ny zavatra rehetrarehetra atakeny atsika rehefa miataky izy mety ny olona rehetra eo akaikintsika ny vatantsika sy ny sisa dia itsika noho izany mila mailo mila mivavaka foana isan'andro mba ho eo foana io fefy io izy pastera teo dia ny ao am-pontsika koa amin'ny maha-olombelonantsika dia tokony ataontsika tsy andeha any amin'ny zavatra eritreretin'ny devoly na azahoana devoly hoe hanao pakta zavatra maivana kely ohatr'izany zany fa tokony hoe zavatra mavesatra hoe tsy ny arena sy ny vola zany ny tadiavintsika fa ny fiainana mandrakizay ny Jesosy Kristy izay nameny n'Andriamanitra antsika iny ny paktantsika amin'Andriamanitra fa ankoatr'izay tsy hisy intsony fa fanantenana ny fiainana mandrakizay no lalana ilayntsika dia na dia teo aza ny fahoriana mafy sy ny fijaliana rehetrarehetra ny avesatra ny fiainana izy zoky lihaja teo dia militsika mijanona marina mitandrina ny fahitsiana dia tsy manota na mamitsina na indray mandeha an'Andriamanitra toazao ka dia mankasitraka anareo fa izay teboka tery izay no tena namarika an'andro any dia tainy tompo tao mbola rehefa Alleluia, mankasitraka indrindranao ranavavy marina tiana fanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be. Alleluia, izay noentinao izay. Andriamanitra manaka fahasoavana maripitya dia mitombotsy sy fahasoavana hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia, tapitra ny mpizara fahatsapana nohitra anankiray tsika dia avy hatrany dia hiditra avy hatrany amin'ny vavaka sy vavaka ho an'ny firenena. Alleluia. Alleluia. Ira totsika dia hivavakantsika ohatrany antirity. Zao ary manoloana an'izany dia andao fikiritsika Jesosy. Amen. Tainy tompo.
Maina Jesosy malala misaotra anao Jesosy tamin'ny fotoana androany a. Ny amin'ny fatanterahany fotoana teto androany a, dia tsy tanteraka izany raha tsy noho ny fahasoavanao irery ihany. Ianao anie Jesosy no nitantana anay, ianao anie Jesosy no nomba anay tamin'ity androany ity a. Tsy tapaka ny fandalina, tsy tapaka ny connexion, ary dia samy nahita ny fandalina hatramin'ny farany daholo izay. Voninahitra ho anao ny amin'ny fatanterana izany, dia raha saotra ho anao, ary dia apetraka ianao androany a, ny fisaorana ary tahio Jesosy izany teny izany a, tahio mba tsy hisy latsaka andalana izany. Dia Jesosy ny teny izay nitoriana teto androany a, mba tena hoe tsy hisy ho latsaka andalana fa tsy voatsaingy volona mpiasa fa tena moa aty anatin'ny tsirairay avy. Ary izay koa dia tsy amin'ny fanateran-javatra ny anompony ianao, fa tena amin'ny fiandrandràny fiainana mandrakizay mihitsy Jesosy malala. Misaotra Jehovandriamanitra, misaotra ny amin'ny fitiavanao a, ary misaotra ny amin'ny fombanao amin'ny tsirairay avy sy ny fitiavanao an'ilay mpanomponao izay tonga teto. Izay tonga teto Jesosy mba avaliy fitiavana. Mety misy tonga eto androany a, mety mavesatra ady, mavesatra entana, mety misy tsy salama mihitsy azy. Ianao anie hamangy ny isa-tokantrano isam-batan'olona Jesosy, hamangy ny tsirairay avy a, ty amin'ny fahasoavana. Misaotra Jesosy malala. Alleluia. Amen. Jesosy raha tojo amin'izao fotoana izao a, hivavaka ho an'ny firenena. Anao ny fitenenana. Jesosy totsika rehetra dia nisy betsaka pasterana amin'ny fitenenana. Jesosy malala, nisy betsaka Jesosy amin'ny toriteny izay nonay androany Jesosy amin'ny fotoam-bavaka naka lesona indray anay ny amin'ny tantarany Job. Misaotra Jehovah malala satria tena hoe natoky an'i Job ianao a, tena veranao izahana toetra mihitsy izy. Ianao malala ny toetrany fa ny devolony tsy malala. Tena hoe mifikitra taminao izany Job izany. Na dia miala tamin'ny daholo ary ny zavatra sy nananany, raha teo tsy fanantenany zavatra ny nivavahany taminao e. Fa tena nivavaka tamin'ny fondy ary tena hoe lanitra mihitsy. Osanay koa Jesosy tena lanitra ny vavahanay fa tsy fanantenany zavatra fotsiny. Ny fifikiranay aminao, ny vavahanay, ny antom-pisinay dia anay ne Jesosy tena lanitra ny tanjonay. Amen. Dia izay miendrehetrehetra Jesosy ianao ny hitari-dalana anay a, dia ampianatra anay tsy fanantenany zavatra fa tena lanitra ny vavahanay. Amen. Eo tena mbavaka manokana Jesosy ny firenenay a, jereo manokana Jesosy hoe firenena io a. Tena betsaka ny Jesosy ny fanantenany zavatra fotsiny ny vavahan'ny olona. Any ka lasa miroborobo, lasa tafalatsaka anaty fanompontsampy, tafalatsaka anaty pakta satanika satria fanantenany zavatra. Tia azo vola, tia azo arena, tia laza vetivety, tia azo voninahitra vetivety.
dia farany any tsy andro tsony ilay fivavahana fa ela loatra dia farany olona lasany anaty fanompolo sampy satria fanantenany zavatra izany ny zava-dehibe amin'ny olona fa ianao Jesosy tena hampianatra ny firenena io ignany tena hilatsaka ao anatin'ny fony tena hitaridalana anazy ny fanahinao masiny Jesosy tena hanaingana azy ireo hampianatra azy ireo mba tena hivavaka amin'ny fo fahamarinana ary lanitra no tatitsony ataonay mahampy anay Jesosy natolotra n'Andriamanitra ao anay aleloia fahasoavana ngezabe zany ary zany ny fampanantenana ngezabe nomeno anay dia rehefa fikotra aminao anay dia tonga any an-danitra aleloia anana fiainana mandrakizay zany ny fampanantenana tena tianay Jehovah malala ianao ny niasa aminay ianao ny nomba anay egnany firenena tena ianao ny asa fiainao amin'io dia mba hiva fo dia tena fitiavana amin'ny fo ny itiavany firenena ianao ny verenany firenena aminao fa tsy fitiavana fanantenan-javatra fotsiny dia misoratra Jesosy malalo nahatra teo anao Jesosy fisandratana teo anao tena tianay loatra anao Jesosy io tianay loatra ianao amin'ny fonay manontolo sambatra anay manina anao aratana anay manina anao aleloia amen. Aleloia mankasitraka indrindra totsika tanaty izay vavaka ho an'ny firenena mahafinaritra be zay mankasitraka dia Jesosy amaly fitianao dia mitombo ositra mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana miasa ny tompo misaotra ihany koa ranabavitsika azasika fatisy nitondra ny toriteny ranabavitsika iama tamin'ny vavaka fanomboana ianareo rehetra izay nizara fahatsapana nanao commentaire amin'ny teny vahiny ianareo namaky tenin'Andriamanitra ianareo tonga niaraka taminay teto ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary isorana ianareo dia Jesosy amaly fitianareo raha milatsika amin'ny roalandra Jesosy ka tany tompo firenena sao manjary dia rapitsika dia efa eo anay tondray amin'ny ora tahaka izao miaraka amin'ny mpitoloteny hafa indray dia tsy mita iny tompo filazana raha ny eritreritra dia hoe amin'ny talata atsika misy fandarana farany satria efa nilazaina tamintsika moa fa somary andeha hiara-sasatra kely lavilavitra kely izay menakavy kely amin'io manomboka amin'ny herinandro ambony io dia nika hoe mbola isy fandarana antsika latsinaisy talata nefa rehefa tena nandinika izay mivady dia mbola betsabetsaka ny zavatra tsy maintsy enjikenjehana kely somakomanina kely amin'ilay voyage satria lavilavitra kely sady maharitraritra kely dia izao zany amin'ny zomatsika misy fandarana farany amin'ny zomatsika misy live farany vavaka fiambenana dia amin'ny sabata ho avy zao tsika misy live farany amin'ny sabata fitoam-bavaka sy ny toriteny fa amin'ny 1er juillet ndraitsika vao miona 1er juillet ndraitsika vao miona eto fa ao anatin'izay dia tsisy live tsony mihitsy aloha fa ao anaty zoom isika miaraka rehefa sabata dia ianareo izay iaraka hitandrina sabata aminay zany dia mangataka lien dia asitsika zoom ao amin'ny zoom isika no miona mety isy ihany nefa ny fotoana apisy live kely mitoriteny fotsiny rehefa sabata fa miankina amin'ny toe-java-misy ihany no ahafahasika mamaritra an'izay sa mety hainy tompo daholo akila deo point radio torakatsainy.com afahanao meno no zapeo akila deo misy totezaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina sa mety hainy tompo bonne nuit daholo amen.